ao amintsika hatrany ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Lehibe ny voninahitry Andriamanitra, ny Eksodosy 4:20, 2:12 ka hatramin'ny 2:20 ndehaka antsika afatra amin'ity andro anio ity. Eksodosy 4:20, 2:12 ka hatramin'ny 2:20. Mampatsiary havana ny amin'izao perikopa izao, ny andro tamin'ny zoma. Andro inona moa tamin'ny zoma teto amin'ny firenetsika? Tsisy mahafantatra ve? Tsisy nen'ny tenin'ny filoham-pirenena zany tsika, le mamim-bahoaka. Andro natokana ho an'inona? Manam-boninahitra. Zay betsaka ireo manam-boninahitra eto amin'ny firenetsika. Fa rehefa ato ny trano fiangonana dia lazaina hoe ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Ny bokin'ny Eksodosy ry havana no boky voalohany ao amin'ny testameta taloha. Milaza sy manazava ny maha-izy azy an'Andriamanitra. Ao amin'ny Eksodosy no manambara an'Andriamanitra maneho fanavotana noho ny fahasoavana. Ao ihany koa no isehon'ny heriny lehibe, ary indrindra ny bokin'ny Eksodosy dia miresaka an'Andriamanitra manafaka ny olona amin'ny fatorana maro isan-karazany. Eo ny fanavotan'Andriamanitra amin'ny fangejan'ny ota, fanafahan'Andriamanitra amin'ny famatoran'ny Satana sy ny maro tsy voatanisa. Ary zany rehetrarehetra zany ry havana no hanambarana fa tsy misy manam-boninahitra tahaka an'Andriamanitra, satria tsy misy mahefa izany asa zany afa-tsy Andriamanitra irery ihany. Dia ry havana afatra roa no raisintsika amin'ny alalan'izao perikopa izao. Afatra voalohany dia izao: ny voninahitr'Andriamanitra dia hitan'izay manantona azy. Ny voninahitr'Andriamanitra dia hitan'izay manantona azy. Mbola betsaka zao ny reraka tamin'ilay maly. Zany ndeha averintsika inona ny afatra voalohany? Tena tsisy ty. Maly zao ny rava teto, mbola ny sakafo be, mbola ny aran'ny fety tamin'ny fianakaviana, mbola tsy levina arangamba menaka. Fa ndeha averintsika miaraka tsara mba tsy atorotorontsika. Ny voninahitr'Andriamanitra dia hitan'izay manantona azy. Hoe ahoana? Zany ahay. Rehefa mba moditsika dia mba manana hoentina, fa tsy mody amin'izao fotsiny. Ny voninahitr'Andriamanitra dia hitan'izay manantona azy. Milaza zany fa izay tsy manantona an'Andriamanitra dia tsy ahita ny voninahiny, na izay memboa an'Andriamanitra dia tsy ahita velivelo ny voninahitr'Andriamanitra. Mosesy eto ry havana no ambara fa natsoan'Andriamanitra hiakatra ho eny an-tendrombohitra. Ary fantatsika tsara fa Mosesy dia tandindon'i Jesosy Kristy, ka tsy andà mihitsy izay mety ho antson'Andriamanitra, izay mety ho irak'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Rehefa niantso azy Andriamanitra hoe mekary ety an-tendrombohitra, dia niaingo Mosesy ka niakatra teny an-tendrombohitra. Miveriny intelo ry havana no hoe niainga eo, izay milaza zavatra lehibe. No hoe niainga dia milaza hoe niala. Niala tamin'ny toerany Mosesy rehefa nanantona an'Andriamanitra. Ary rehefa niaingo Mosesy dia nakaiza izy? Niakatra ho eny an-tendrombohitra. Tsy niainga fotsiny Mosesy dia tsy nafantatra ny direction na izay ho alehany, fa mazava fa niakatra nakeny an-tendrombohitra izy. Izay teny miveriny intelo no hoe niakatra eo ry havana.
Ny hevitry ny hoe niakatra eny an-tendromohatra dia izao, milaza fanandratana na hoe fampiakarana. Andriamanitra noho izany rehefa miantso ny olona hiala amin'ny toerany dia tsy miantso midina Andriamanitra fa miantso ny olona hiakatra. Andriamanitra miantso ny olona dia mapakatra ny olona. Zany hoe Andriamanitra rehefa miantso dia tsy natsono mba hidina fa natsono mba hiakatra. Natson'Andriamanitra omaly mpandray fanasan'ny tompo 50 mahery. Natson'Andriamanitra ianareo hiala tamin'izay mety ho fahazaran-dratsy. Ary rehefa natson'Andriamanitra nareo dia tsy natsony hidikizo fa natson'Andriamanitra mba ho asandrany sy ho akariny. Tonga ny fotoana hifidianana Abraham sampana. Andriamanitra miantso hifidy dekona. Miantso Andriamanitra ka rehefa ao anatin'ilay fiantsony itsika dia tokony maika hamaly azy satria nandratra antsika Andriamanitra. Ary zany ry havana ny zavatra nisy teo amin'ny fiainan'ny Mosesy rehefa natsony. Mosesy izay fantatsika tsara teo amin'ny tantarany fa zanaka tranon'ny mpanjakan'ny Egyptianina. Nanana ny toerany tao amin'ny fanjakana izy ary mazava ho azy fa tena nanamboninahitry Mosesy. Nanana ny lazany Mosesy kanefa tsaroa Mosesy ny teny fampanantenana nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely, tamin'ny razan'Israely. Fa naleno Mosesy ny safidy niaraka amin'ny zanak'Israely. Na dia fantatry Mosesy tsara raha fa rehefa nisafidy nandaony Egyptianina izy ka hiaraka amin'ny zanak'Israely dia tsy maintsy ho avy ny fanenjehana azy izay ataon'ny Egyptianina, ny entsika sy ny sisa. Fa alohan'ny safidy zany. Kanefa Andriamanitra raha niantso zany dia fijerin'olombelona ny hoe nihidiny Mosesy satria niala tamin'ny mety fahefana sy ny laza mamboninahitra maro isan-karazany. Fa rehefa niaraka tamin'ny zanak'Israely Mosesy dia nasandratra Andriamanitra ka izay rehetra nylazay Mosesy dia nekeny ny zanak'Israely any amin'ny Exodosy 7:10 manambara izany. Hoy ny zanak'Israely mantsy amin'ny Mosesy manao hoe izay lazain'Andriamanitra aminay dia ekenay avokoa. Nanaraka izay nilazain'ny Mosesy ny zanak'Israely. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo. Napahitan'Andriamanitra ny voninahiny Mosesy rehefa niakatra nakeny an-tendrombohitra. Fa isika koa amin'ity andro ankehitriny ity dia tsy tonga fotsiny eto amin'ny fiangonana fa natson'Andriamanitra tany amin'ny toerana nisy atsika tany, natsony hiakatra ho eto amin'ny fiangonana. Ka raha tena mitady marina ny tavan'Andriamanitra isika dia anehono ny voninahiny. Mety mitondra olana ianao tonga eto ankehitriny, mety marary ianao, mety manana zavatra sarotra maro isan-karazana ianao. Fa raha tena hitady an'Andriamanitra, namaly ny antson'Andriamanitra ny atondianao dia hita ny voninahitr'Andriamanitra ianao. Fa kosa ry havana, so misy amintsika mba natson'Andriamanitra. Niainga tany an-trano ihany, niala ihany, fa tsy fantatsika izay tena mety ho direction nalehantsika na ny lalana nalehantsika. Tonga eto am-piangonana ihany isika fa tsy fantatsika izay tena mety hatondihantsika eto. Ka mahatonga atsika tsy hahita ny voninahitr'Andriamanitra. Vita batisa ianao. Tena mahita ny voninahitr'Andriamanitra ve ianao rehefa mivavaka sy miaraka amin'Andriamanitra? So dia mbola membohan'Andriamanitra ianao. So dia niainga tany amin'ny toerana nisy anao ihany ianao fa niainga fa tsy niakatra ho any amin'Andriamanitra. Rehefa mazava ho azy tsy niakatra dia nidina. Ary rehefa midina, rehefa tsy nakany amin'Andriamanitra dia makany amin'ny Satana. Tsy misy nakeo anelanelan'izany ry havako. Ary zany no afatra mampisaina amin'ity Exodosy ity. Andriamanitra miantso dia tokana ihany. Andriamanitra manala atsika any amin'ny aizina mangitsokitsoka any anaty lavaka ka mapakatra atsika ho amin'ny tena voninahitr'Andriamanitra. Ary zany ry havatra mila tsaroantsika fa ny olona rehefa miroso kristianina dia tokony mety ho teny eo amin'ny fiarahamonina sy ny fianakaviana. Dekonina zany tokony mety taloha ianao tsy dekonina fa rehefa dekonina tokony toteny eo amin'ny fianakaviana. Taloha ianao tsy mpandray fa ny aina amin'ny fiainana izao tontolo izao fa rehefa miteny ianao ao amin'ny ankohonanao dia tena raim-pianakaviana sy rem-pianakaviana mpandray fanasan'ny tompo ekeny ny ankohona. Raha mbola tsy zany ianao dia mbola misy zavatra mamatotra anao ka mahatonga anao tsy hisandratra.
move tena mampiseho ny voninahitr'Andriamanitra isika. Fa ny afatra faharoa ry havana dia izao, ny voninahitr'Andriamanitra dia mamirapiratra. Hoe ahoana? Ahoana ilay voalohany teo? Savoritaka ambony ambany. Ny voninahitr'Andriamanitra dia hitan'izay manantona azy, fa faharoa ny voninahitr'Andriamanitra dia mamirapiratra. Eo amin'ny 5:15 ry havana dia lazaina fa nitoetra teo tendrombohitra ny voninahitr'Andriamanitra. Fa eo amin'ny 19 kosa dia i Mosesy indray ny lazaina fa nitoetra teo atendrombohitra, izay manana ny heviny ankiroa samihafa kanefa tena mifampiankina tanteraka. Ny eo amin'ny 15 dia milaza fa ny voninahitr'Andriamanitra dia mamirapiratra eo amin'ny tendrombohitra. Izany dikan'ilay hoe nitoetra teo atendrombohitra ny voninahitr'Andriamanitra. Ary mifampiankina indrindra eo amin'ny 17 hoe ary ny fijery ny voninahitry Jehova teo atendrombohitra dia tahaka ny afo mandevona teo imason'ny zanak'Israely. Izany hoe nazava teo foana ny voninahitr'Andriamanitra na dia nisy aza ny rahona, taza amin'ny Mosesy foana izany. Ary izay nanambarana fa nitoetra teo ny voninahitr'Andriamanitra, tsy nitoetra fotsiny fa namirapiratra tao atendrombohitra. Fa eo amin'ny 19 dia Mosesy indray lazaina fa nitoetra teo 40 andro sy 40 alina. No hoe Mosesy nitoetra teo ry havana dia izao, rehefa niakatra tany atendrombohitra Mosesy dia nahita amin'ny fahazavan'ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy nahita fotsiny izy fa nisafidy ny hanantona izany, ary tsy hoe nanantona fotsiny izy fa nisafidy nitoetra mihitsy. Ny hevitry ny hoe nitoetra eo ry havana ny amin'ny Mosesy dia izao, nanohy. Izany hoe nanohy ny asan'Andriamanitra, nanohy ilay famirapiratany voninahitr'Andriamanitra izy rehefa nijanona teo atendrombohitra, namirapiratra ny voninahitr'Andriamanitra ka nazava izany Mosesy, nijanony Mosesy hanohy ilay famirapiratany. Ary izany ry havana ny rehefa ny olona ohatra hoe mera, dia mbola lany mera ihany izy, dia mitoetra ho mera ihany. Ary ny hevitry ny hoe mbola mitoetra ho mera izy, tsy mijanona fotsiny eo dia mipetraka dia mandray karama, dia rehefa akaiky ny propaganda dia mandray moto. Fa rehefa mbola mitoetra eo dia manohy ny asa mahamera azy. Tahaka ny hoe mpandray fanasan'ny tompo ianao, dia lasa tonga amin'ny fifidianana, tonga diakonina ianao, dia manohy ny asan'ny diakonina teo aloha ianao. Lasa bron fiangonana ianao, dia tsy hoe bron fiangonana ianao dia ny asa mbola nahadiakonina anao nataonao, fa manohy ny asan'ny bron fiangonana teo aloha izay tsy vitany ianao, ary mety misy ny asa vaovao, manohy izany ianao. Izay no ambary hoe mitoetra. Ary Mosesy rehefa nitoetra teo dia hanohy ilay famirapiratany amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Ary mazava tsara fa voafaritra amin'ny fotoana nijanona amin'ny Mosesy dia 40 andro sy 40 alina, izay fantatsika tsara ry havana fa ny hoe 40 ao amin'ny soratra masina dia milaza fiaretana tahaka ny Jesosy Kristy, ny fahadikanana rehefa nitokam-bavaka 40 andro sy 40 alina. Manambary izany fa Mosesy manohy ny asan'Andriamanitra amin'ny faharetana rehefa nandray ny voninahitr'Andriamanitra. Nanisy aza ny olana maro nosedrain'ny Mosesy, dia tsy nijanona fotsiny Mosesy, tsy nangina fotsiny Mosesy, fa niezaka nampiseho ny famirapiratany voninahitr'Andriamanitra. Rehefa nanome teny fampanantenana ho an'ny zanak'Israely Andriamanitra fa hitondra ny zanak'Israely ho any amin'ny tany tondra-dronono sy tantely, kanefa tsy izany no zava-miseho fa tany amin'ny tany karakaina tsy nisy rano sy hanina, dia nanome tsiny amin'ny Mosesy ny zanak'Israely. Ary tamin'izany Mosesy dia tsy nanome tsiny an'Andriamanitra fa niantso an'Andriamanitra, ka natonga an'Andriamanitra andefa manavainy an-danitra ho an'ny zanak'Israely. Izany hoe tsy namany olany fotsiny Mosesy fa tena namany olany zanak'Israely rehetra, ary izany ny fampisehoany ny famirapiratany voninahitr'Andriamanitra. Tsapan'ny zanak'Israely teo fa tena miasa ny Andriamanitra ary tena marina ny teniny, tsy mivadika ilay Andriamanitra ivavahany Mosesy.
na mirapiratra amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Satria tao amin'ny Mosesy ilay voninahitr'Andriamanitra afaka mifandray mandrakariva amin'Andriamanitra izy. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, efa nahita ny voninahitr'Andriamanitra ve ianao? Efa nahita ny voninahitr'Andriamanitra ve isika? Satria efa nanantona azy. Fa manahoana ny fahazavan'ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ka mahatonga antsika tsy ho tafatoetra fa andeha koa hanazava ny hafa? Ahoana amin'ny maha-kristianina antsika? Tena mamirapiratra amin'ny hafa tokoa ve? Raha mivoaka ny fiangonana isika dia tena voninahitr'Andriamanitra mandehandeha ve dia maharesy lahatra ny olona? Rehefa miteny isika dia tena mahababo ny fon'ny olona tokoa ve? Satria kristianina, zanak'Andriamanitra, manome voninahitra an'Andriamanitra. Mamirapiratra tokoa ve eny amintsika ny voninahitr'Andriamanitra? Nampamirapirata'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika amin'ny voninahiny matoantsika tratry ny taona vaovao. Matoantsika velonaina, matoantsika afaka miangona soma tsara. Dia noho ny famindrapon'Andriamanitra izany, fa ahoana kosa mba famirapirata amin'ny voninahitr'Andriamanitra eny amin'ny tenantsika ka maharesy lahatra ny hafa? Mampatsiaro izany ry havana ny tantaran'ilay mpivady. Samy misotro toaka izy mivady. Dia isaky ny avy miasa dia miditra amin'ny bar anankiray. Dia io bar io amin'ny sisin-dalana falehan'ny pastera. Dia isaky ny mandalo pastera dia gaga tô reto le mpivavaka ao am-piangonana izy mivady samy misotro toaka. Dia nanatona amin'ny pastera, zao ry izy mivady ozy ianareo mivady, hitako eto foana isaky ny avy miasa, kanefa nareo ihany koa mpandray fanasan'ny tompo. Mialahy amin'io fa tsy tsara io. Dia ozy izy mivady hoe entoko hiala izay pastera, fa ho fa hiala tsy kelikely. Dia ozy pastera tsy mety izany. Rehefa miala amin'Andriamanitra dia miala, satria ahoana moa rehefa misotro toaka ianao dia ray vera sotronao androany dia tapabe raha-rapitso dia raha-pitso varibodiny dia tsy misotro tsony. Dia mifoka sigara koa izany ohatr'izay, ray pake androany dia raha-pitso mena sigara 5 dia raha afaka pitso ray dia tsy mifoka tsony. Dia ahoana izany mpijangajanga hoy pastera? Tonga saina izy mivady, eny ary pastera fa hiala izay fa marina izany. Nivery ny pastera ny apitso tsy teo tsony izy mivady. Nandalo indray pastera ray volana ty le rangasy sisany teo. Dia ho pastera ohatray, fa ahoana ianao mbola mihinana eto? Dia hozy efa tena afaka pastera, efa tsy misotro tsony fa nivadiko lasa any an-dafy dia nivadiko ty sotroko ty fa za tsy misotro tsony. Rehefa mamirapiratra eo aminao ny voninahitr'Andriamanitra dia tsy mahay miala bala amin'Andriamanitra ianao, fa tena manome voninahitra an'Andriamanitra mandrakariva. Tsy misy ratsy tazany fiarahamonina tsony eo amin'ny fiainanao, fa tena mamirapiratra mandrakariva. Ary amin'ny faharetany izany ry havana, tsy maintsy miaritra tsika amin'izany, miara-mamany olany hafa, mampahery ny azo ny fahoriana. Ary izany ny fanohizana ny asan'i Jesosy tetỳ amin'izao tontolo izao. Ary izany no ambarany ry havana manao hoe raha misy olona tahanaraka dia aoka izy an-dany-tenany ka hitondra ny azo fijaliana anaraka. Tsy misy moramora izany manao ny asan'Andriamanitra. Ahoana fisahiranantsika manatanteraka ny asan'Andriamanitra eto amin'ny fiangonana sy ny eny ivelan'ny fiangonana. Raha fehezina ry havana ny afatr'Andriamanitra dia izao, ny voninahitr'Andriamanitra dia hitan'izay manantona azy. Ko manantona azy ho anao izay tena mbola tsy nanantona azy, ho anao izay mbola misalasala hoe nanantona azy marina tokoa, ianao izay mbola tsy matsapa hoe miseho amiko ny voninahitr'Andriamanitra. Fa hanampy anao Andriamanitra ary aseho any aminao ny voninahiny. Fa ihany koa ry havana, mamirapiratra amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Ampamirapirata'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, eo amin'ny fiainan'ny tsirairay, eo amin'ny fiainan'ny zanany ny voninahiny, ka aza vela andeha fotsiny re zany. Azomy hatrany ary aoka sika hitoetra ao. Ary ny voninahitr'Andriamanitra dia aoka hitoetra ao anatintsika mandrakariva, ka mahatonga antsika hiasa fa tsy hipetrapetra-potsiny.
amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho amintsika izany teny izany.